fanambarako tena mpiandrana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity dia ny amin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava tsy iza izany fa Andriamatoa André Ravelojona filohan'ny ligina Analamanga mitaranja baolina lavalava miarabanao ary misaotra ihany koa nanaiky ho vahiny ny fandarana mahery amin'izao hariva izao. Miarabanao monsieur Nonoa dia miarabantsika ny atokantrano any manaraka ny fandarana mahery indrindra fa ny pity baolina lavalava. Ya tonga dia roso avy hatrany ao anatin'ny fanontaniana ko Andriamatoa filoha amin'izao fotoana izao efa tokony nanomboka efa mipetraka daholo ny rafitra rehetra efa tokony nanomboka ny fiadinan'ny tompondaaka ny ligina Analamanga mbola misy nefa ny atao hoe olana ankehitriny izay tsy tovizan'ny ligina Analamanga sy ny fédération hevitra inona ny fanazavana afaka entinao ao anatin'ny hoan'ny tontolo. Marina mihitsy zany raha ny tokony ho izy ary efa vao manaefatry ny ela mihitsy izy io raha vao fidiny tena tamin'ny faharoan'ny volana desambra 2024 dia efa nivonona ny androso any amin'ny fanatanterahana ny championnat vita ny fifidianana voapetraka ny rafitra tamin'ny fédération voapetraka ny rafitra ny ligue ny section dia nieritreritra izay hanomboka ny fifananana tamin'ny faharoambin'ny volana marsa teo. Nisy indrokely nefa arak'izay resak'izay hoe nisy rafitra ndraiky nisy filazana hoe restructuration nentin'ny fédération zay zany ny fomba nitondrana anazy dia efa ampidinana ny fleuve top 16 teto Analamanga hidina ho any amin'ny section dia teo zany mifandrirarira teo dia rehefa fampitaritarika teo moa zany dia ohatrany tsy tanteraka indray zany le fanombohan'le championnat tamin'ny faharoambin'ny volana marsa teo dia mieritreritra zay fa hanomboka an'izy io amin'ny faharoa volana avril eo ampandaminana anazy mihitsy zao ny ligina Analamanga. Aia zany ny tena olana amin'izao fotoana izao satria raha izay fanazavanao zay dia hoe tokony lalao any amin'ny section ireo fileovanao anatin'ny top 16 raha ny zavatra petraky ny fédération aiza ho aiza ny fahaleovan-tena ny ligina Analamanga izany amin'ny hoe fiatrehana ny fananana ho azy. Amin'ny ankapobeny zany io mihitsy mahatonga le olana satria zavatra vao nataon'ny fédération tao anatin'ny fotoana fohy zavatra io zany satria zavatra tsy nieritriretina ho tanterahany hoe avoaka mihitsy zany satria tsisy nieritreritra n'izany raha nomboka an'io ary talohan'ny fifidianana raha mbola nisy fotoana tafaresaka tamin'ny filohan'ny fédération ny tena dia niteny izy raha vao vita ny fifidianana mipetraka ny rafitra rehetra dia atombohy championnat mba tsy ho taraikytsika any fifananana international dia gaga tanteraka ny tenanay tao anatin'izay zavatra zay dia aminay dia tsotra hoe manaraka ny rafitra zay ny championnat national sy ny match international rehetra zany no tokony ho tantanan'ny fédération ny aty amin'ny régional kosa tantanan'ny ligue ary ny any amin'ny district moa zany reny tantanan'ny section dia zao nefa ny zavatra misy indray rehefa tsy nanaiky le fleuve natao anatin'izay fotoana zay hidina nakany amin'ny section ho any amin'ny section dia misy zavatra vaovao navoaka ny fédération tamin'ity herinandro hoe ny fédération indray ny tantanan'ny top 16 zay zavatra tena mahagaga anay tokoa satria raha fahalalànay dia samy manana ny rafitra hipetrahany tsy ray dia samy manao ny tandrify anazy dia eo zany mampatonga anay hoe ahoana ihany ny fandehan'izy ity dia manahoana nefa ny atao hoe fifampiresahanareo zany ho an'ny ligina Analamanga eo amin'ireo fileovana ohatra na ny ligina Analamanga eo anivon'ny fédération aiza ho aiza ny fampiresahana amin'izay rehetra zay. Tamin'ny fahavalo-ambin'ny volana febroary dia nampiantson'ireo fileovana zay raha nomboka ny fifananana tamin'ny faharoambin'ny volana marsa ny eritreretana nomboana an'izany dia nanao taratasy ny fileovana 5 amin'ny 4 zay tonga tao 5 moa zany ny tonga dia ny fileovana ray tsy tonga nanao taratasy izy ireo mazava nametraka hoe anao ny fifananana aty amin'ny ligue zany taorina an'izay nefany tonga indray tatorina nisy taratasy nao dia avy any fédération hoe midina any amin'ny section ireo fileovan'ireo rehefa tsy nanaiky an'izay indray ireo fileovan'ireo nanao taratasy indray ireo fileovan'ireo tsy nanaiky an'izay tamin'ny fahenina volana marsa teo dia namoaka noty indray ny fédération vao taratasy vao tonga tamin'ny afakomaly hoe miakatra ty amin'ny fédération zany ireo fileovan'ireo rehefa tsy ho tantanin'ny section dia rehefa tsy tantanin'ny section ka dia avy eo zany ligue zany lasotrany hoe voadingana anatin'izay dia zay zavatra rehetra zay zany no mahatonga anay miteny hoe raha ny tena lalàna misy ange ngamba ny ordre rugby zay no teny matetika miverina moa avy any amin'ny ordre rugby io rafitra io dia zay no lazaina taminay hatrany amin'ny voalohany indrindra nefany hatramin'izao zay mbola tsy nahita an'izay noty zay faharoa manarakaraka an'izay ihany koa dia lazaina fa hoe ny ordre rugby mihitsy no mitatana ny fifananana eto amintsika zany recommandation avany
dia nankatanay mihitsy ho hita amin'ny masony rafitra tsirairay mifanesy eto amin'ny eto amintsika amin'ny tontolo lavalava l izy a dia nefa ny hatramin'izao zay mbola tsy nahita zay dia tsotra be ngamana izy raha hoe ny ordre rugby afaka hitatana championnat national eto amintsika dia amin'izay fotoa zay mety anaiky angamana zay raha hoe zay le izy hoe ny fédération mitatana ny fifanana régional zay zavatra hita hoe tena tsy mitombona mihitsy zay zavatra zay manao ahoana nefa zany ny hevitr'ireo filevana satria reo ekipa enina ambin'ny folo reo a dia efa rahantsika malala aloha ny niveauany zany hoe manana niveau hafa izy raha miohatra amin'reto le filevana atao anatin'ny section manao ahoana ny atao hoe fandraisen-dahatra na fampiresahanareo zany amin'izy ireo ay ny filevana zany dia efa mazava fa manaraka ny rafitra misy izy ny rafitra misy zany a dia ny ligue ny analamanga rugby no mitatana ny championnat misy eto amin'ny région analamanga dia manaiky atsaka sy-andavana izy ireo fa nozaraina ny règlement de championnat efa nisy ny fampifezana natao tamin'izay dia efa nanao ny engagement ny président du club dia anomboka zay faharoa amin'ny volana avril dia zay zavatra zay zany ny zavatra misy hoe efa manaiky tanteraka ny club hiasa anao anatanteraka ny fananana zay apetraky ligue analamanga atomboka malakamy tameny manomboka amin'ny faharoa amin'ny volana avril zany sady fanokafana indray ny malakamy matamena misy safidy manokana ve zay hoe iveriny eo amikanjany malakamy zay sa inona ny antony oui safidy manokana satria iarahantsika malala zany malakamy matamena zany raha mitontolo lavalava zany fantatritsika tsara fa ataony tena hoe tantarany rugby hatramin'izay ny ainga dia nataonay zay fampiresahana azo natao rehetra tamin'ny tompony andraikitry ny malakama zay mitatana anazy amin'izao fotoana zao dia madarel dia taorina an'izay zany dia isorana andry zareo a fa voavaly ny olana dia manomboka amin'ny faharoa amin'ny volana avril iverinao tsika amerina ny asan'ny tontolon'ny rugby indray ary mitsara mariana fa ny filevana top 16 aloha mbola afaka milalao satria enjakenjana ihany le zavatra misy eo a kanja manara-penitra tanteraka zany iny fa iovatra amin'ny niveau atsika niveau'ny rugby amin'ny fotoana ilalaovanao mbola tiako iverenina kely andre matrofolo lay resaka tsy tovizanareo hevitra ty a izy io ve nisy fifampidiniana ny araka sa taiza ho aiza ny ligina analamanga zany sa tonga dia taratasy mirotsaka fotsiny hoe tsy maintsy ty ny atao sa naka ny hevitry ny ligina analamanga ve ny teo any fédération satria mantsy raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny fédération na teo zay narahantsika teo a dia milaza izy fa tsy maintsy manaraka ny rafitra ny ordre rugby zany a ny voalohany dia ny rugby afrika dia ny fédération dia ny ligina analamanga dia ny section zany hoe tsy maintsy manaraka zay rafitra mipetraka zay kanefany a nareo ohatrany hoe tsy dia tena tafiditra tao anatin'ilay fampidiniana io indrindra ny tena mahagaga anahy ny taratasy voaray any amin'ny filevana any any aminah ihany koa dia voalaza fa hoe ny ligina analamanga taorina ny fiaonany ligina analamanga ny fédération ary ny filevana dia tapaka zany fa ny filevana top 16 dia ho tantan'ny fédération mivantana dia mahagaga tanteraka satria raha tonga tany amin'ny fédération na ny tena tamin'ny fahasivy volana martsa teo alaka misy a dia misy ny fampiatsony ny filevana top 16 nampanatsoany fédération zany ny filevana top 16 tao amin'ny trano foibe amin'ny fédération tetsy akoron-drano dia tonga tao ny tena mafiloha ligina analamanga ny tena dia tsy nahavelana anatrika n'izany fivoriana izany akory dia gaga hoe araka ny fiaonan'ny ligue ny fédération ny filevana dia hoe ilalao ho raisiny fédération ny filevana top 16 dia tsara ho mario aketo zany fa tsy nisy mihitsy zay fampiresahany zay tsy mbola nisy ny fampiresahana momba an'izay zavatra zay ary izay indrindra ny tena zavatra tena mahagaga anay dia mazava zany ny anay hoe ny anay ny rafitra araka le teny teo hoe manaja ny rafitra ny ordre rugby a izy ny rafitra ambony indrindra ny africaine rugby mitatana ny aty afrika rehetra ny fédération atsika eto madagasikara dia mitatana ny championnat national izy a mitatana ny match international rehetra ohatra ny aroi mandeha eto amintsika io a ny coupe d'afrique u20 zay andeha amin'ny avril iny a dia ny ligue ao anatin'ny rafitra dia mitatana ny championnat régional dia aminay zany mazava mahintsy be zany zavatra rehetra zany a matona sina ny ratsa mangaika ny rafitra tsirairay misy a isaky ny samy manao ny adidiny dia samy manao ny azy a zay dia voaranay manatanteraka ny championnat régional a dia ho tanterahanay manomboka amin'ny faharoa volana avril inona ny mety hoe voka-dratsina mety hoe ho fahatsarana ao anatin'io zavatra misy io raha ohatra ka hoe tsy mitovy ny hevitra zany fa samy mandeha amin'izao ny zavatra misy aloha zany dia tsy maintsy atao izy etovin'ny hevitra satria raha eto analamanga ataontsika hoe eto amin'ny 5 ambin'ny 10 isanjato ny mpanao baolina lavalava
ka raha ohatra hoe tsy mandeha ny championnat eto na misy tsy fitovikevitra eo amin'ny fédération sy ny ligue dia fampitian'ny tontolon'ny rugby indray zany zay avy naratra teo hitatsika tany amin'ny alohan'ny fifidianana nefa zao ndray ve tsika dianaka an'izany dia zay indrindra zany ny antony tena hoe hiatsona atsika rehetra mba fahatongavatsaina hoe alohantsika manaraka ny rafitra io rafitra tena resantsika io samy manao ny adidiny tsy tsabaka any amin'izay fananana ataon'ny section ny ligue n'Analamanga satria ratsa mangaiky mafetateraka izy dia tahaka izany koa mba angatana fédération mba tsy hiditra amin'ny fifananana misy eto amin'ny Analamanga rugby dia eto amin'ny région Analamanga raha zany zavatra zany sendra misy hoe tsy fahalalana tsisy rugby mandenga zany etra dia zany zavatra zany nefa sarotra be nefa minitsika fa tsotonga amin'izany fanotaniko mamaraparantsika andrimatofoloha ireto fileovany reto araky nambarako teo hoe niveau tsy mitovy mety isy fahasimbana ve zany reo fileovana top 16 amin'izao reo raha ohatra ka hoe miona am'le ana satria raha mifahitana ny fanazavany avy ao anivon'ny fédération manko raha mifahitako azy dia mazava be hoe ampiakarana ny niveau eto amintsika le izy satria betsaka loatra ny mpilalao baolina lavalava fa saingy ny qualité tsika tsy manana fa ny quantité tsika manana dia mba ampiakarana an'izay niveau zay hoe samy mahazo tombony na ny section na ny ligue na ny fédération manahoana ny mety hoe fanazavanao an'izay tsara mariana fa rehefa levan'ireo nge dia avy any amin'ny section tany reo ny ainga dia niezaka ireo hiakatra dia ny elite ireo tantan'ny ligue reo zany reo zany raha niveau tena ataontsika hoe ambony reo raha hidina any amin'ny section dia relégation filazan'izay zany hoe midina indray zany le niveau le fileovana dia zavatra mahagaga zany hoe fampidinana niveau nge zany zavatra tsy possible mihitsy zany zany zavatra zany ary tsisy fileovana anaiky an'izany dia hidina zany raha équipe ao amin'ny deuxième division ve malefa anao troisième division dia ety an'izany izy na équipe amin'ny élite 2 lefa anao deuxième division sahala amin'izany tsy anekeny reto équipe ataontsika hoe champions league moa filazantsika anazy reto hidina any amin'ny iary ilalao indray am'reo élite 2 ireo le zany logika be tsy ngamba zany zavatra zany tonga dia mahatsapa daholo nrehetra hoe tsy mitombony zany zavatra zany zao ary enao ve ny diso fanantenana rakehitriny amin'ny iny latsaka ho filohan'ny ligue n'Analamanga sa efa mety nieritreritra ihany ianao hoe mety ho zao ny zavatra isy io sa tena tsy nieritreretinao mihitsy zao zavatra misy ankehitriny zao ny tena marina aloha zany mahatony tena ny latsaka dia efa manana vinavina ny vina rehetra any amin'ny fitantanana na inona dia miainga avy any amin'ny filoha ao ampiara-miasa mpanatanteraka tena tsy napoziko mihitsy zany hoe isy zavatra eritreretin'ny fédération tanterahana ohatra zao taorina ny fifidianana amin'ny ankapobeny raha fantatra hoe zao ny rafitra melo fifidianana dia tsy nylatsaka tato amin'ny ligue tena mahitsy amin'ny teny an'izany fa efa manana izay zavatra efa vinavinainao tanterahana zay zay ho atomboka manomboka amin'ny 2 avril io dia za zany mino sy manantena fa ho tanteraka io rehefa orina fampiresahana satria ny atsika dia mandeha mijoro zany mbola misy zany ny atreto zany mbola misy foana mifampirasahana tsy maintsy atao foana aloha zany fampiresahana fédération nefa na inona antony na inona zany efa amin'ny ankapobeny efa vonony zay amin'ny zavatra rehetrarehetra fa na izany naty zany tsara zany raha ohatra hoe akatoavin'ny ratsa mangaiky misy rehetra ihany le zavatra hotanterahana eritreretina ho tanterahana zay zavatra efa niainana hatramin'izay fa matony tena mieritreritra n'izay zavatra zay zany fampandrosoana ny tontolon'ny rugby no entsika fa tsy fikorontanana ka za gaga raha hoe avy any amin'ny fédération mitondra ny fanakorontanana ny rugby tsy mino an'izany dia za mino fa azo atao ny fampiresaka ia marana antsika azy andrimatofoloha inona ary nazonao mitinana an'izay inona ihany koa ny afatra ampitainao ho an'ny mpakafia ho an'ny fileovana indrindra ho an'ny fédération zay hoe tsy mitovy hevitra aminareo ankehitriny ny afatra zany dia tsotra hoe aloha samy manaja ny rafitra nametrahana azy ny tsirairay zany ny fédération dia manao ny asany izy amin'ny maha fédération anazy izy no ambony indrindra ny rafitra ny fédération zany no ambony indrindra eto amintsika dia ajainay ny rafitra zay apetrany ny azy zany dia tsotra hoe championnat national ny azy miaraka amin'ireo match international rehetrarehetra fandaminana zay mety hoe fanaovana licence satria ray ny licence amin'ny tontolon'ny lavalava ny ligue manao fananana aty amin'ny région dia zavatra ohatran'izay zany hoe samy manao ny tandrify anazy tsy fampitsapaka izay tsy hiditra ny fifananana ataon'ny section fa mandray ireo fileovana zay alefa section hiakatra any amin'ny élite zany zay zany ny rafitra misy eto amin'ny Analamanga dia samy manaja an'izay rafitra zay zany tsika fa tsy fampitsapaka any amin'ny asany tsirairay ohatrany tsy hidiran'ny heure de rugby amin'ny championnat national misy eto amintsika ohatrany tsy mino raha hoe misy zavatra zany misy dia farany zany tena tiako tenenina dia hoe
boka mba samoaintsy samo franc zany ao anatin'ny fomba fiasa fa manjary lasa teraka problème le resabe tseroa dia tsy misy afa-tsy fampiresahana ihany ny zavatra mafamana ny olana tsy tompontsoan'ny rugby ny fikorontanana misy eo amin'ny ligue sy fédération efa niteny farany teo fa ohatra somary nititika ty fanontaniany ty ary apetraky ny olona amiko foana tokoa dia matofilo satria araky ny fantatra talohany na filohan'ny ligue nanalamanga anao dia mpitantana filovana ianao dia nresahan'ny olona zany dia hoe le club anisy ny président ny ligue teo aloha tokony latsaka makany amin'ny ambany dia noho ny fiarovana an'ireo dia namorona an'le top 16 nareo dia zay no natao an'le nanaovana an'le faninanana ho top 16 so dia zay kosa le izy ale izy aloha tsy zay mihitsy le olana misy amin'izao fotoana ny zavatra misy zany azavaiko momba an'izay le top 14 championnat de France nalaina tahaka fotsiny tany io zany zay ny hitan'ny ligue teo aloha mapety ny fananana anisy ny fananana eto amintsika nefa dia misy quart de finale misy demi-finale misy finale zay zany ny tena hoe zavatra mbola iainantsika ary mbola mampety mibaolina eto amintsika amin'izao fotoana zao dia zay resaka formule zay nampatonga ny hoe tsy nisy nidina tamin'ity taona ity zay zany le izy fa tsy fijerevana club mihitsy tao anatin'le izy fa tena resaka tena hoe règlement de championnat mazava mihitsy resaka formule de championnat moa zany formule de championnat mazava hoe entina anatsarana dia zay zavatra zay no entitsika zany amin'izao fotoana zao io isorana betsaka ianao andrimato Andre Viljoen filohan'ny ligue nalamanga nitondra zay fanazavan'izay inona fa dia tafita ny afatra ho any amin'ireo filovana ho any amin'ny mpitantana ny fédération ihany koa satria ny tanitsika dia ny ampandroso ny taranja baolina lavalava eto Madagasikara fa tsy sanatria hoe sianay dia hitarika an'le izy any anaty korotana na hitarika an'ilay filovana hidina ambany zany fa tokony hisy hatrany ny fanatonana sy fampiresahana ampirindra tsara ho fampandrosoana ny taranja baolina lavalava eto amintsika dia misaotra anao dia misaotra indrindra dia fotoana zany amin'ny 2 avril anomboka ny championnat nanalamanga ao Malakambo